Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falomeravantsika sy avindray atao eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity alakamisy ity fifaliana ao an-trano ihany koa no mandray antsika isan-tokantrano manaraka izao fandaharana izao. Ety am-piandohana nefa dia manasanao hiaraka hivavaka hiaraka amiko. Ny Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Tompo mety ezainao hanazava izany araka ny sitraponao ka ny fahotanay izay hevitra mampisaraka anay aminao anie ho esorinao tokoa ary ny tananao mahery aminanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe vita ny hiraka. Ho paradisa manao ahoana re ny tany vaovao tsy haiko na efa nisainao zany. Zany hoe tsisy fahafatesana intsony, tsy misy ota intsony, ary ho ringa ny Satana sy ny faharatsiany. Ho hitantsika ny mpanafitra antsika be fitiavana ary ho tafakambana amin'ireo malalantsika indray isika. Ary ny olona avy amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny rehetra no mponina amin'ilay tany vaovao. Ny komitin'ny asa maneran-tany any amin'ny foibe dia nanaiky ny ampiasana fanjefesana ny asa maneran-tany izay hamantarana raha toa efa nitoriana ny afatra na tsy ny vondron'olona anankiray. Ny vondron'olona nanjeny ny afatra dia vondron'olona ahitana totanisa ampy sy fitaovana mahomby ahafahana mijoro vavolombelona eo amin'iray izay tsy ao anatiny. Kanefa tsy mila fanampiana avy ety ivelany. Izany hoe manao fanompoam-pivavahana izy ireo, manana baiboly ary andala teny hafa amin'ny fiteniny ary misy tompona andraikitry ny fiangonana avy eo an-toerana afaka mijoro vavolombelona ny amin'ireo olona ambiny amin'ny fiarahamonina kanefa tsy mila mpandika teny. Ny vondron'olona tsy mbola nandreny fahamarinana dia vondrona iray izay tsy ahitana mpino na adventista na vitsy loatra ary tsy manana fitaovana mahomby ahafahana manao fijoroana vavolombelona amin'ireo olona ho aminy ka tsy ilana fanampiana avy amin'ny kolontsaina ivelany ny azy. Ny fiangonana eo an-toerana tsirairay sy ny federasiona tsirairay no tokony hamaritra ny vondron'olona mila tratrarina eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Izao tokoa manko no fotoana mety hanaovana ny hirak'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny vondron'olona rehetra ho mpianatra, amin'ny fanafainganana ihany koa ny fiverenan'ilay mpamonjintsika ka hiara-monina amin'izy ireo any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ampanantenaina tokoa isika. Aoka izany ho fanampy sy ho fiaikana tokony ataontsika manao hoe vonona ny andrean'i Kristy ny sasany amin'ireo mpianatra ao, izany hoe vonona anakany am-piangonana hanantona vondrona mpino ary tokony hiditra isika tsirairay avy hanao ny hiraka, tsy salasala na ampitaritra rana ianao mihitsy amin'ilay hoe asany tena manokana ka atoky ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, atoky ny fiasan'Andriamanitra eo amin'ny anjo izay atao. Dia alao hery ary aoka tsy taraidritra isika fa hiara hisalama mandrakariva hamita ny heraka. Vavaka isika, ny Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany foazy mandrakariva, ny fomam-pananay ary koa ho amin'ny famelombelomana ny fanahy izay efa matory ary koa ho amin'ny fampianarana hitaona fanahy eo aminao eo tongotrao ka tahaka ny nanovanao anay no mbola hanovanao ny hafa ihany koa. Aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.